Tomoko vavy asaina ampanajana isika rehetra anaraka ny vaovao an-tsara hatramin'ny farany amin'ity atoandro ity hanovoantsika ny vaovao dia andeha hiverenana ny valandresaka izay nataony filohan'ny fahefana avy ny tetezamita ho an'ny mpanao gazety omaly valandresaka amin'ny izay nataony taoriny ny fionana tamin'ny folo andahy raha akapoka dia ny firosondy no votoaton'izany valandresaka izany eo ihany koa ny fananganana ny gouvernemanta vaovao andeha hiverenantsika izay miaraka amin'ny Jean Emir Ambelson sy Fenorandre Malala. Ny dinika niaraka tamin'ny filohan-damo androany dia nifampitana indrindra ny vaovao sy ny zavatra mitranga rehetra ary ny solidalana tokony ho ale. Tao anatin'izany dia nanapa-kevitra fa tsy maintsy ary nampafantatra ny filohan-dahy rehetra ho faranana amin'ny fotoan'ity ny tetezamita. Ary ny solidalana napetraka na fampidiniana tao anatin'ny parahina tanteraka niaraka tamin'ny tafika dia rapitso zany satria efa mivory zareo androany mandinika androany dia rapitso mbola isindray ny fionana sy ny dinidinika atao alohan'ny anapahana ny hevitra farany ametrahana na irosona makana fifidianana fa izay dia efa tapa-kevitra. Ny dianay dia efa roso satria dia tsy naombo ny dinika miaraka tamin'ireo ankilafy politika na iro politika samihafa ary tapa-kevitra ny tenanay mpitatana ankehitriny hoe ampy zay ny fanavira-viraina ny sain'ny vahoaka, ampy zay ny lainga sy ny filana voatsiary atao anatin'ity dinika fijerevana ny vaholan'ity ary dia tsy maintsy rosontsika dia ho hita eo moa zany rapitso ny vokany sy ny foto-kevitra ivoaka zay tokony hanaovana fanambarana amin'ny fomba ofisialy rehefa masaka tsara ary tsy andrasana ilany intsony fa mino fa afaka ray andro na roa andro eo farafahelany dia ivoaka ny fanapa-kevitra farany mikasika ny dinika miaraka tamin'ny tafika. Andriamato filoha eo kely dinika tamin'ny maraina dia volazanao toy moa zany le feu de route atraizany pouvoir ho azony miaramila anatin'izay dia atraiza koa ny pouvoir eo ampelantananao misy fotoana nga mazava rehetra fa ny zavatra iraritsika sy ny zavatra ho apetraka dia rehefa tsy mifanaraka ny mpanao politika dia alao ao anatin'ny fitantanana ny gouvernement sy ny rafitra zay tokony ho apetraka dia aloha olona neutre mba hisiny ny fifidianana égalité de chance na hoe mba anjara vitana mitovy ao anatin'ny fanaovana ny fifidianana zay karakaraina dia amolavoly zay sikizaka ny ametraka an'izay neutralité zay mandrapatonga ny fifidianana rehetra zay ho atao eto amin'ny firenena. Tsy naomba izy anao dinika tamin'ny ampilafy politika atraiza hoaiza ny chance hafa ombony dinika eo amin'ny filoradrela sy miarany za mity fa misy rirany tsara ny ary mifakazo resaka tsara ny tenako sy ny filohan-dahy androany. Dinika ara-politika dia hita marina fa tsy naomby ary nandany fotoana ny vahoaka malagasy iray manontolo satria feno fiatsaram-belatsika ao anatin'ny dinika rehetra ary raha ohatra ka tsy nisopasoparana ny tetezamita dia ohatran'izao amin'izao ora sy fotoana tenanatsika zao efa tokony vady oly ny olana teto amin'ny firenena zay tsy andanitsika fotoana be intsony ao anatin'ny fandiniana sy ao anatin'ny filana voatsiary sy ao anatin'ny fanaovana adivaritra lava reny ary zay moa nyteneniko hoe matoka tsy raikitra sy tsy tanteraka reny dinika reny dia ny tenanay fa tsy nametraka intsony tena miresaka adivaritra raha zay ny azo lazaina anazy mikasika ny ministera fa dia mbola misy ihany ny be adivaritra hoe tsy maintsy ana ny anina tsy maintsy ana ny prime ministre tsy maintsy ana ny ministera an'izao nefa mbola tsy manomboka koa dia tsy hiditra zay no teneniko ary teneniko hoe mahasarotra midinika fa dia midinika miaraka ampanao politika moa zany
dia efa vitatreo nefa nazana zany aza dia maro ihany koa vateo ao zao dia nare misy ireo mpikamana anatin'ny mouvance zay mieritreritra ihany koa hoe so dia mba afaka misy resaka ihany azo atao dia raisinay daoly zany sosikevitra rehetrarehetra zany fanazana zany aloha dia miparapatonga ny afaka roa andro dia tokony tsy maintsy misy arisy fanapa-kevitra hiditra ho raisinay afahana mibosy makany amin'ny quatrième république. Misy ilay sovidalana iarahana amin'ny miaramila aiza kosa mifipetraka ilay sovidalana napetraka ny teny fampiarana teny divato tsy mifakaizy ireo ary ny sovidalana na ny raisina tamin'ny teny fampiarana na ny sovidalana zay voafaritra ihany koa tao anatin'le fifanarahana tokony sy niavina tany Pretoria dia tsy mifanalavitra ireo fa mizotra araky n'iny ary atao zay afitanana azy ao anatin'ny fotoana foy ary tsy mifanalavitra an'izay ihany koa fa ao anatin'izay tanteraka ny sovidalana irahana zay natolotra ary angiandrasana ny hevitry ny filohalintany. Teny moa fa tsy maintsy fitaina amin'ny fotoan'ity ny tetezamita ary nefa eo amin'izareo mpanohatra koa dia miteny fa dia no zavatra ary zareo entina hicontestena ny pouvoir ahoana ny zavatra mety fepetra ho raisina hoe mba hampisy tontolo ara-politika sy ara-tsosialy toy ny hanovana fifidianana. Ny mpanohatra ne hatramin'izay amin'ny mampanohatra anazy dia tsy mitsahatra ny manakana sy misakana ary tsy hafitana ny zavatra tsara na hafitana ny rofo any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara tapitra ny dinika hoy ary zay eto dia miteny kosa fa tsy maintsy aka ny fepetra ho an'ireo rehetra zay mini manakana na mini mibahana na mini misakatsakana na ny anao sabotage ny fifidianana zay any ka lalana tokana amin'ny fomba demokratika afahana manajoro ny quatrième république dia jerevantsika eo raha ohatra ny mpanohatra ka mahatsapa fa atokisy amin'ny mponina sy ny vahoaka sy ny mpiray-tanindrazana dia tokony asa tokony asa ireo rehetra mandeha nandalambe sy miteny isan'andro ireo satria ny fifidianana sy nymbavambahoaka no atao milo dia tokony asa izy ilatsaka amin'ny fifidianana sy nymbavambahoaka zay ho atao satria izay ihany no ahafantarana ny fahatokisany olo-pirenena tsirairay avy amin'ny mpanao politika ary ny ahitana ny tanjaky ny olona tsirairay avy ihany koa amin'ny resaka politika dia amin'ny alàna ny fifidianana ka eto dia efa miteny satria tsy maintsy ho ataon'ny fitondrana tetezamita ary zay ny fanavina atao tamin'ny besiny maro dia ny fanovana voalohany eo amin'ny lafiny ny fanaovana fifidianana ary fanovana mipakasy makany amin'ny quatrième république. Lay feuille de route voatolotra ao zay mbola hoampahafantarana mbola ho andrasana moa zany hoe fanekeny miaramila na tsy enizy fa ny tsy fitsofina enay isan'ny takiny miaramila koa zany amin'ilay feuille de route zay hoe ho fankatoavany sehatrerasam-pirenena an'le izy aiza hoe izay fankatoavany zay raha tena roso tokoa le feuille de route fovoany. Tsika angambany dia tsara fatatsika efa mifankatoavana nasionaly aloha zao ary tsika zao ao anatin'ny fadimapolo taona ny nazahoana ny fahaleovan-tena eto dia efa milazaiko ihany ty teny ty teo anatrehany reo fianakavibe iraisam-pirenena ny eran-tany ny eto dia ny institution iray zay manamarina tsy ny fitondrana misy ankehitriny dia efa nanamarina zany ny haute cour constitutionnelle ka rehefa tsy te hiaika ny reo firenena zay tsy te hiaiky ary teto an-tany koa dia mbola tsy nisy ny hoe fifidianana ka tsy ekeny ny fianakavimbe raisam-pirenena zany rehefa mazotra ny tokony misy ny fifidianana ataoko ngamany fa dia ho hitatsika eo raha ohatra ka izy ny communauté internationale anasazy hoe hoany amin'ny retour à l'ordre constitutionnel ny vahoaka malagasy anao amin'ny fifidianana avonina ifity ny vahoaka malagasy ka raha ohatra ka ny communauté internationale ny tsy valana amin'izany dia ho hitatsika eo fa tsy anakana ny olona tsy latsaka zany tsy anakana ny olona tsy fidy ary miresaka hoe reconnaissance internationale zany hoe tsy verina vetivetika fa
rehefa vita ny fividianana tsy misy mihitsy ngao amin'ny communauté internationale afaka hiteny any solombavam-bahoaka hoe tsy ekenay anao na tsy reconnaisiavanay satria dia miteny ny safidim-bahoaka izy zany hoe tsy ekeny ny safidin'ny vahoaka malagasy ka za mity fa tsy tokony hipetraka sy ametraka olana izay reconnaissance internationale izay rehefa vita sy tomombana soma tsara sy ara-dalàna ny fividianana atao eto